Fidanane androana zany te hiresaka amintsika zavatra somary sarotsarotra e. Somary sarotsarotra satria hiresaka ny fiainam-pirenena malagasy tsika. Toedrarà mafapana ao amin'ny firenentsika io amin'izao vanim-potoana iainantsika zao a. De hijery ny ten'Andriamanitra tsika. Manahoana ny hevitry ny soratra masina manoloana an'izany de avy eo tsika hijery ny position misy atsika tokony hisy ny kristianina manoloana ny zava-misy eo amin'ny firenentsika, manoloana ny toedrarà misy eo amin'ny firenentsika, satria mampalahelo fa ny kristianina na de kristianina zao aza de mijabajaba tsy mahalala ny tokony ataony manoloana ny zava-misy fa entiny hafanampo koa be fotsiny, de lasa mandeha manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka androany zany a matoky sy mino aho fa hitaridalana antsika amin'ny fanahy masina, hanokatra amin'ny masom-panahintsika izy ahitantsika hoe inona ny fahendrena, inona ny toerana tokony hisy ny kristianina manoloana ny zavatra misy. Andao ary iangatsika ny ten'Andriamanitra e. Ary miangavanao tsy safoaka na tonga de ho tapahanao le vidéo fa mety hahasoanao fanarahanao an'ity hatramin'ny farany. Ingatsika ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Romanina toko 7:12 manao an'izao. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy de voatendrin'Andriamanitra, koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia azo fanameloana. Aza tonga de tapana ho fa hojerevantsika hoe inona ny antony de ahoana ny fipetraka izany a. Fa mety hahasoantsika amin'ny fanarahana an'ity vidéo ty hatramin'ny farany. Somary hanao resaka politika kely zany tsika androany izay. De hitodika amin'ny zava-misy ao Madagasikara amin'izao vanim-potoana iainantsika zao araka izany a. Fa izany ten'Andriamanitra zany na de ten'Andriamanitra aza de sarotra be ho an'ny kristianina no mandray an'izany, maika moa fa ny olona tsy mino zany. Na de soratra masina zao aza. Ary raha mbola mpitondra fivavahana koa, raha mbola miaro ny karierany, raha mbola tsy te ho very fihinanana, de tsy ho sahitory an'izany teny zany mihitsy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao, raha tsy te hiady aman'olona. Zay. Fa tsy maintsy ambara nefa satria zany ny voasoratra aloha. Fa izay fahefana misy de avy amin'Andriamanitra. Io zany fahamarinana tsy azo dikevitra io e. Na iza ino na tsy izy, na iza tsy ino, zay. Fa izay fahefana misy eto amin'izao tontolo zao de avy amin'Andriamanitra. Efa na de hozy izy azy Jesosy any amin'ny Jaona toko 7:20 any hoe, ny 9:30 hoe, ny fanjakako izy de tsy avy amin'izao tontolo zao, fa raha mba avy amin'izao tontolo zao ny fanjakako de ho niady ny mpanompoka mba tsy voatolotra tamin'ny jiosy nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako izy Jesosy. Fanjakan'i Jesosy tsy eto amin'izao tontolo zao ary mbola tsy eto izy. Raha ohatra ka nampianatra ny vavaka ny mpianana izy tamin'izany fotoana zany hoe ho tonga any amin'ny fanjakanao, fanjakan'Andriamanitra zany, de mbola tsy tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandra-pahatonga an'izao tsika miresaka androany zao. Fa mbola fanjakan'ny aizina no eto. Araka ny voasoratra any amin'ny Jaona 1 toko 5 any izy zay raha tsy diso ny 9:20, ny 9:7 fantatsika fa isika de avy amin'Andriamanitra, fa izao tontolo zao de mipetraka eo amin'le ratsy. Eo amin'le ratsy avokoa. Zay ny voasoratra any. De ahoana ary mipetraka zany? Ohatrany hoe mahita zavatra mifanjevitsika, mahita zavatra mifanohatra ve zany ny ten'Andriamanitra? Tsy mifanohatra ny ten'Andriamanitra fa ho avy eo tsika fa arao tsara ary. Tsy eto amin'izao tontolo zao mifanjakan'i Jesosy. Arak'izay. Zany fiavian'i Jesosy zany tsy avy eto amin'ny fanjakany eto amin'izao tontolo zao mihitsy na iza milaza azy hoe mpino, hoe mpitondra tena kristianina faran'izay mivavaka,
de eritreretintsika hoe ampanjaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ty fa tsy avy amin'izany mihitsy no iavian'ny fanjakan'ny lanitra fa ny fiavian'i Jesosy zany fiavian'i Jesosy instauren'ny fanjakany zany avy dia fiaviana miezinezina avy eny amin'ny rahony lanitra miaraka amin'ny anjely ny analinalykisa zay ny voasoratra de ho hita avy any amin'ny elatra atsinanana ka hatrany andrefana hozy izy ny soratra masina de sahala amin'izany ny fiavian'i Jesosy rehefa ho avy indray izy eny amin'ny rahony lanitra ho avy amin'ny fahefany ho avy instauren'ny fanjakany ka tsy avy eto amin'izao tontolo zao mihitsy fa raha avy eto amin'izao tontolo zao izy Jesosy de mba ho miady ny mpanompoko fa ny problème misy mpanompo miady amin'izao fotoana zao miady ho amin'ny fanjakany eto amin'ity zao tontolo zao ty fa andao fa ho arahantsika tsikelikely izy ahoana ny fipetrany raha manaraka tsara tsika hatrany amin'ny testamenta taloha de Andriamanitra ane manendry ny mpanjaka manendry an'io mpanjaka rehetrarehetra isan-karazany io Andriamanitra araka ny fahendreny lalina zay mety tsy voatery ho takatry ny saitsika na de hita ihany aza hita sorotsorotra ihany any amin'ny testamenta taloha teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely hoe inona no antony mahatonga an'Andriamanitra manendry mpanjaka sala am'izao na sala am'izao na sala am'izao satria reny mpanjaka tendren'Andriamanitra reny tsy voatery ho mino tsy voatery ho mivavaka tsy voatery ho mpakatoa mety ho mpanjaka masika mety ho mpanjaka mpanotsindry azo lena mpanjaka manompo sampy mpanjaka mijangajanga zany no nitendreny hanapaka an'Israely nanendry mpanjaka hafa mihitsy koa aza Andriamanitra aka n'izany zanak'Israely zany ahazo babo an'izany zanak'Israely zany ary fatatsika ny antony azotsika fatapatarina zany hoe inona nahatonga an'Andriamanitra nanendry mpanjaka anankiray teo amin'izany zanak'Israely zany fa indraindray mety ho kapoka mety ho famaizana indraindray mety ho fitsapana koa indraindray mety ho fampatsiarovan-tena ihany koa misy antony maro fa ny azo antoka de zao misy fahendren'Andriamanitra lalina ao na de tsy takatry ny saitsika olombelona aza de misy fahendren'Andriamanitra lalina de mety mametra-panontaniana tsika hoe inona ary zany ahoana koa no mahafahendren'Andriamanitra nanendren'ny mpitondra atsika teo aloha zany mpitondra malagasy teo aloha iny zay mety mbola hitondra ny malagasy ihany koa amin'ny 5 taona manaraka tsy fantatra zany fa izy no manendry na de mieritreritra ary ianao hoe ianao no mifidy fa izy no manendry de zavatra anankiroa no hitako ho resahako amintsika androany iny mpitondra malagasy teo aloha iny de ho resahantsika ny zom-pirenena frantsay fantatsika ny tantara fa apetrako aminao ny fanontaniana ianao mihaino an'ity vidéo ty iza no malagasy tsy te hizaka zom-pirenena frantsay am'izao tsika miresaka zao te hanambady vazaha te hipetraka aty ivelany fa za miteny amintsika hoe io mpitondra malagasy nametra-pialana io ny ala mpitondra malagasy teo aloha io zay mbola hitondra atsika koa ao anatin'ny 5 taona tsy fantatra zany de raha mijery fitaratra ny akamaroan'ny malagasy de izy ny tokony ho hitany io mpitondra io noho izay antony zay te hanana zom-pirenena malagasy za tena miteny amintsika fa raha ohatra ka misy ny hoe eny amin'ny 13 mai misy antso hoe am'izao daty tongava daholo zay te hanana zom-pirenena frantsay fa omena maimaimpona za milaza amintsika fa nantaky siborosy miakatra avy any amin'ny faritany azy any avy any aza ibosesehana sy fandrotehana ary isy andeha tongotra mihitsy hiakatra hamonjy an'izany fotoana zany fa zany no faniritsika malagasy zany no hirahiratsika zany no filamatra te ho vazaha ka raha mijery an'io filoham-pirenena teo aloha io tsika de tokony io no hitantsika rehefa mijery fitaratra tsika ie zay bon zay ny akamarondra malagasy zany
Ary ny atao hoe tafita amin'ny fiainana, le famaritana an'le teny hoe tafita aza de hoe tafahita ranomasina miampita any ampita. Ny atao hoe mahatafita zanaka any amin'ny malagasy de hoe lasa any andafy ny zanaka, mianatra any andafy, manohy fianarana any andafy, petraka any andafy. Zay. De akoatran'izay de hoe tafita amin'ny fiainana zany rehefa lasa any andafy. Mizaka zom-pirenena frantsay, tsisy ohatran'izany, mikirakira euro. Aiza kisy ohatran'izany, afaka be reny zay le voam-bolantsika. De aleo tsy mety tsara velatsi mihitsy fa mba manao fijery tsy mitanilitsika androany hoe raha misy ve ohatra an'izay antso zay de 4% ny malagasy no ho avy ilahatra haka zom-pirenena frantsay. Fa mety hiteny angambontsika hoe za rangaha tsy azon'izany za tsy azon'izany fa za tsy za zany. Fa raha ohatra ka tsy hainao zany de fantaro fa ny akamaroan'ireo olona manodidina anao reo de zany daholo. Zay. De eo am'izay tsika hoe mety hiteny angambo ianao hoe zom-pirenena frantsay zany fa antony anankiray hafa faharoa no resako amintsika de io filoham-pirenena taloha io teo aloha io sy ny toe-tsaina ary ny fomba fisaina ateraky ny vola. Vola araky ny voalaza hoe ny tolaza moa efa nampianatra antsika hoe ny vola no maharangay. Ny vola no ozatry ny fiainana. De tena lasa zary toe-tsaina mihitsy, toe-tsaina manimba ny fomba fiaina sy manimba ny fomba fisaina sy fomba fiaina malagasy mihitsy ny vola, fitiavam-bola. Ary fantatsika fa io filoham-pirenena taloha io de manam-bola izy io. Ary tena nanapatra an'izany fananany vola za mihitsy tamin'ny endriny rehetrarehetra. De hitatsika ny vokany. De inona no mety tsy ho vitan'ny vola ao Madagasikara amin'izao vanim-potoana iresantsika zao. Ary zay tsy manam-bola moa zany de efa tsy miteny mazava ho azy, mangina, mipirina. Zay. Ary tsy izy rery nefa. Fa tena tandansa mihitsy io. Fa tena lasa fandrefesan-dra malagasy ny maha izy azy ny vola. Hamaritany toerana misy azy eo amin'ny fiarahamonina. Mamaritra ny fahafahany sy ny moa zany? Sy ny fahalalahany. Zay. Hany ka zay manam-bola no manana ny mariny eny amin'ny fitsarana. Inona zavatra tsy mila vola eo amin'ny firenentsika malagasy? Inona? Ny asa rehetrarehetra zay atao, ny asa mpanjakana, aiza? Ny vola amin'ny mampandroso, zay manam-bola amin'ny mahavita zavatra. De ny tena marina, lasa andevozon'ny vola ny malagasy. Ny vola ny loloavina tampony loha. De fitiavam-bola. Manimba zavatra maro, manimba fihavanana, manimba ny maha olona, manimba ny fahamarinana, manimba zavatra betsaka araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra ny amin'ny Timoty voalohany toko 4 Ka raha ny tena marina zany nanendry mpitondra mitovy amin'ny raha malagasy Andriamanitra. Hitarafana ny toe-tsaina sy ny toe-potsika malagasy ary mitovy fomba fiaina sy fomba fisaina amintsika malagasy. Zay no nitendren'Andriamanitra hitondra antsika. Fa Andriamanitra mahalala ny antony ankoatran'izay. Fa endry izy tsy azo edikevitra zany. Mety ho kapoka ihany koa, mety ho fanairana, mety ho fampatserovatena, fa mety ho antso-pitiavana ihany koa nefa.
zay koa mety ho antony aza dino mihitsy fa Andriamanitra fitiavana le Andriamanitsika na izany na tsy izany na inona mety ho fieviny. De apetraka ary ny fahataniana hoe inona ny tokony ho fahendren'ny kristiana zany manoloana amin'ny fitondrana misy. Araka ny voasoratra eto hoe aoka anaiky na de sarotra azy zany manoloana ny tsirariny, manoloana ny fanaparam-pahefana vokatry ny fitiavam-bola sy ny vokatry ny fitiavam-boninahitra sy fitiavan-tena. De hoe aoka anaiky. Araka ny tenin'i Jesosy any amin'ny Jaona 7:4-5:telopolo efa mivakina tamintsika teo hoe ny fanjakako tsy eto amin'izao tontolo zao izy izy. Raha tena kristianina ianao de tsy olon'izao tontolo zao anie zany ny dikany. Tsy olon'izao tontolo zao ianao, olon'ny fanjakan'ny lanitra ianao, ary Jesosy no mpanjaka anao. Raha tena an Jesosy ianao de tsy miankina amin'ny mpitondra misy mihitsy, na iza mitondra eo, ny hoavinao sy ny momba anao rehetra. Efa manana ray-piay ianao de izy no miahanao mivantana, mihoatra lavitra noho ny vorokely ozy izy. Zay ny voasoratra. Mihoatra lavitra noho ny vorokely sy ny voninkazo eny an-tsaha. Zany tsika ry havako isany fa Andriamanitra nanendry ny mpitondra eto amin'izao tontolo zao ho an'ny olony zao tontolo zao zany. Fa tsy ho asy ianao raha mbola kristianina koa ianao, raha tena tsapanao sy ianao anatinao ao fa an'ny Kristy ianao. De zay ny lafiny materialy zany, zay hoanina sy hosotroana, zay ho tafiana, maika moa fa ny ara-panahy. Ka miantso atsika ho tapahako ho faranako ty resaka ty fa azotsika toizana any amin'ny MP na mandefa message raha ohatra ka misy hevitra tiatsika ho aseho na ho ambara na hoe manohitra an'izany zavatra ambarako zany fa zao te hiantso atsika zany andiny teny. Miantso atsika andiny tena manoloana ny zava-misy eo amin'ny firenentsika. Malalaka tsika am'izay ataotsika sy tsy ataotsika fa zao angatao mandrakariva ny fanahy masin'Andriamanitra, anazava, anolo-tsaina, hitari-dalana atsika. Fa tsy olon'izao tontolo zao tsika, fa Andriamanitra nanendry ny olona hitondra an'izao tontolo zao ho an'ny olon'izao tontolo zao. Fa zasy ianao kosa tsy fanjakan'izao tontolo zao no mifehy atsika fa fanjakan'ny lanitra no misy atsika. Ary Andriamanitra mivantana, Jesosy Kristy no mpanjaka ao. Anazy ianao, anazy tsika. Dia fahendren'Andriamanitra hoy araka ny nambara teo zany, araka ny voasoratra teo hoe ny manendry ny mpitondra eto amin'izao tontolo zao. De araka zany apetraka Andriamanitra eo anivon'izao tontolo zao nefa tsika. Apetraka Andriamanitra eo anivon'izao tontolo zao tsika. Any amin'izay toerana rehetrarehetra misy na sehatra misy atsika azy, any misy atsika avy any. Apetraka Andriamanitra any tsika mba ho vavolombelony, mba hiasa ho azy, avokatra ho an'ny fanjakana, ho an'ny fiangonany. De angatao ny fanahy masina tena ahafantaratsika marina hoe inona ny tokony ho ataotsika sy tsy tokony ho ataotsika. Fa ny mpianatry ny tompo aloha de tsy niady nanatolotra ny jiosy ampijaliana sy hovonoina azy Jesosy. Ary tsy mahita misy tsika ao anatin'io baiboly io hoe Jesosy marina fa ny vahoaka jiosy tamin'izany fotoana zany de teo ambany vahoan'ny fanjakana Romanina anie. Kanefa tsy nivavaka ho an'izany Jerosalema zany Jesosy. Tsy misy an'izany ao anaty baiboly ao ka hoe Jesosy nivavaka ho an'i Jerosalema. Ka miantso atsika tena andiny tena tsara mihitsy, andinika an'izay tokony ho ataotsika.
fa aza miady am'izay voatendrin'andriamanitra reto a fa aleo ho azy sy andriamanitra any ny any aleo ho azy sy andriamanitra any ny azy fa medy ho fampandrosoana ny fanjakany lanitra medy ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonany medy ho vavolombelony Kristy eto am'ty zao tontolo zao ty arak'izay fahaendreny a hitarihany atsika ho voninahitry ny anarany amen.